Voalohany indrindra zany dia efa rahantsika mahafantatra moa zany fa efa mivoaka ny datim-pifidianana 7 novembre zany ny antoko politika GFFM zany zay za moa ny filompanorina azy dia efa nanao fanambarana ofisialy ny amin'ny filotsako fidina ny candidat pasteur Mayol izany dia nivoaka ny datim-pifidianana dia nivory ny antoko politika zany fa hanendry ny directeur campagne ny antoko politika izany dia rehefa natao ny fifidianana tato anatin'ny bureau politika zany dia nisy teo amin'ny candidat 5 teo zany no nanolo tena ho directeur campagne ny antoko politika zany dia rehefa natao ny fifidianana zany dia lany ho directeur campagne ny antoko politika zany dia ny Andriamatoa Polo Raolonarivo izay lany 100% tao anatin'ny fifidianana tao anatin'izay candidat zay satria ireo candidat zay natolotra zany dia samy laza ny antony tsy avitany an'le izy dia ny hafarany vita somatsara dia Andriamatoa Paulo Raolonarivo zany no candidat lany ho directeur de campagne ny pasteur Mayol dia miaraba azy zay dia misaotra azy koa satria dia nanaiky ampitiavana koa izy ny andray zay adidy zay mba andehanana amin'ny firenena amonjena ty firenena ty ny tanjona moa zany dia zavatra telo ihany hoe firenena miady amin'ny fahantrana satria zay le gideona fandresena ny fahantrana ny faharoa ho fanjakana tandalana ary ny zavatra lehibe fahatelo faran'izay lazaiko dia ny hoe anatin'ny programme anasako zany raha fa tonga amin'ny fanjakana amerina ny île zay parsa ho an'ny Madagascar. Marina tokoa zay fanontaniana zay voalohany indrindra zany dia tahaka ny candidat rehetrarehetra hoe misy firenena vahiny miara-miasa aminazy ny ahy koa zany tonga tsy natsoiny dia ny Rosianina no tonga nanatona efa nanatona mpanao politika maro izy ireo nanatona candidat maro izy ireo ny fampiresaka taminy sy ny dinidinika taminy tsisy naresy lahatra azy dia ny fanadiadiana nataon'izy ireo no nandresy lahatra azy hoe pasteur Mayol no candidat mety amintsika raha anoana candidat tsika eto Madagascar dia izy ireo zany no firenena zay tapakevitra ny iara-iasa amiko ampandroso amin'ity firenena ty ary mitovy hevitra amin'ny zavatra takiky ihany koa dia ny hoe iady amin'ny fantrana eto Madagascar tantandalana eto Madagascar ary itaky io île zay parsa io iverina amin'ny firenena malagasy. Pasteur Mayol amina candidat-nao ina kosa zavatra takinao mba ampangarahara tsara ny fifidianana zay karakara eo sy telo-bola ampiasaina anaovana ny fifidianana. Ny zavatra takinay moa zany mazava ho azy dia hoe ny fifidianana adio malalaka mangarahara dia ny amin'ny lafiny hoe famatsinan'le fifidianana zany amin'ny lafiny ara-bola dia hatramin'izao aloha zany mbola tsy dia mazava ny lalàna momba ny fifidianana ho ampiarotsika hoe le lalàna teo aloha ihany ve sa lalàm-pifidianana inona no ampiarina izany ka aminay indray zany tsy dia miankina loatra ny amin'ny hoe vola hoentin'ny candidat sy ny sisa no takinay fa zay vonona foana amin'le fifidianana zany na inona lalàm-pifidianana mipetraka eo dia efa niomana an'izay efa 20 taona mahery angamba no mananay an'izay dia efa vonona foana zay zany izy. Pasteur Mayol manoloana ny fanambaran'ny MFKNOE izay mampisetaratra sady ny fankavahan'ny candidat sasany fahitana amin'izay. Ny fahitanan'ny candidat makabana zany aloha dia ny CENI rehefa nilaza hoe tsy mbola misy lalàna izay mametra an'le hoe campagne électorale fa izay koa efa hanomboka satria efa nitsangana ny directeur de campagne anay hanomboka koa zay amin'ny pré-campagne zany fa tsy hipetrapetraka fotsiny koa zay satria efa niroso dia hiroso hatramin'ny farany zany. Pasteur inona ny tena anton'le safidy hoe
ny antoko politika no safidy rehefa nametraka ny amin'ny hoe inona moa ny caractère tadiavina, inona ny zavatra takina amin'ny olona atao directeur de campagne, dia nahita zany fa izy no nafen'ny fepetra rehetrarehetra dia laniny be sy ny maro izy no directeur de campagne. Fampianina manaraka misy antoko politika na andihana parti politika vitsivitsy mbola manolotra foana tamin'izao hoe tsy tokony mbola irsona ny fifidianana ny hevitrareo mikasik'izay. Ho an'ireo olona izay milaza hoe tsy tokony ho atao ny fifidianana fa tokony mbola ahemitra fa mbola hanao refondation. Za aloha zany mitovy hevitra amin'ilay hoe tokony hanao fandroenana ifotony io mihitsy zany hoe amboarina aloha le firenena vao andeha ny fifidianana. Saingy ny zavatra misy dia ity le fanjakana sy ny sasany efa ny fifidianana no mampirisika anazy efa tapaka zany fa ho atao ny fifidianana. Dia zay mahita hoe raha tsy maintsy andeha ny fifidianana mba hafana zay manao zay fandroenana ifotony zay aleo maka fahefana dia andao iroso amin'ny fifidianana. Ka io demokrasia io malalaka ny olona, afaka miteny ny olona hoe aminay mbola tsy mety zao ny anaovana ny fifidianana ka tsy tokony mbola ho atao. Misy indray milaza hoe fa tokony atao ny fifidianana zay ny demokrasia iainantsika eto. Za tsy manome tsiny andreo olona reo miteny an'izany fa ny hevitray fotsiny dia ity hoe io fifidianana io tsy maintsy ho teren'ny fanjakana, tsy maintsy ho atao satria efa anatin'ny lalam-pandroenana ny mpamatsy vola iraisam-pirenena koa efa manao ny hoe tsy maintsy ho atao. Dikan'izany tsy maintsy ho ataony zareo io. Ka raha ho atao io dia aleo miatrika an'ilay fifidianana. Ka rehefa azonao ny fahefana manao an'ilay fanovana fanorenana ifotony amin'izay zany ianao ary fanorenana ifotony izay fanovana tadiavina io nge aminay zany amiko manokana zay resy lahatra anazy io koa dia nyrafitra mihitsy ny tsy maintsy hovana eto amin'ny firenena. Voalohany amin'izany ny lalam-pandroenana, lalàna momba ny fananatany, lalàna momba ny renakibony tany, maro be ireo lalàna zay tsy maintsy amboarina ireo ary ao anatin'izany koa ny fanovana olona koa amin'ny rafitra tsiraray avy anatin'ny fanorenana ifotony daholo zany rehetrarehetra zany. Ka hitako io raha tsy mahazo fahefana ianao tsy vitanao mihitsy ny anao ny fanorenana ifotony io zany satria ny fahefana tsy ampela-tananao. Ianao milaza tahaka an'ilay izy marisany ao fa mahitsy zay misy mena sofina be atao kaikipato. Ahoana ny anton'ireo vazaha maromaro? Ndresako tamin'izareo izy io hoe inona ozy izy ny zavatra tadiavinao dia ny tadiaviko amerina ny huile zay party io ka mety aminareo ve zay politikako zay vonona nampy avy nareo amin'ny famerenana ny huile zay party io fa ny olana aminay malagasy dia malemy ny tafika anay ary tsy afa-manoatra an'ireo firenena vaventy ireo. Ka raha afaka nampy anay nareo vonona hiary asa aminareo za amin'izay programme zay dia mifantrana tany-tandalana amerina ny huile zay party dia nanaiky ry zareo hoe vonony zay président Mayolla anampy anao amin'io satria zava-dehibe ny toetsainao fa na pasteur ary anao dia tsy nieritreretinao hoe manana an'izany saina zany fa eritreretinao dia pasteur fotsiny fa tsy nampoizina fa anampy anao zay mandra-pahalany anao amin'ny fifidianana ary amerina ny huile zay party io. Que demande le peuple? Matao izy hoe napetraka anaty dictionnaire dia zavatra fa misy ato zay fa kosa non tsy resaka vombolana izahay dia manara-dalàna matao zao manao tenier zao administrateur civil dia mahafantatra hoe inona ny processus électoral ny zavatra toeriny lalàna dia tsy ataonay satria ny candidanay dia olona mpitondram-pivavaha manaraka ny vahiny-didifolo ny baiboly dia rehefa zay koa anao fifidianana dia manaraka ny didy zay apetraka ny lalàna velona indrindrindrindra ny lalam-pandroenana hanaovana zay fifidianana zay. Ny resaka tiany pasteur Mayolla hotenenina teo maha-candidat azy dia hoe efa apetraka anay ny processus rehetra anatin'ny processus zao pré-campagne zao fametrahana directeur de campagne zao fa tsy hoe le fandekan-dalàna hitabatabany an-dalambe hoe izahay candidat dia fidio zahay tsy hanao an'izany satria matoky izahay fa manana ny fahamarinana programme ilainy malagasy ny programme anay dia zay tsy mila mangalatra départ fa miaraka manao avomarika amin'ny candidat rehetra mba tsy hisiany
any aorianany fividianana hoe candidat nangalatra départ reo candidat 6 reo nanao kolokolo tamin'ny fividianana reo fa zahay matokony olona andatsabatiko anay dia miaraka départ am'rehetra fa kosa azo amena tsiny fa anisan'ny processus avant alohan'ny fividianana zao fa metrahana directeur de campagne zao dia sanomezanareo tsiny anay ngamba zao zavatra miseho androany maintsy manazava koa zay amin'ny olona ny programme anasanay alohan'ny ino misy ny campagne dikan'izany andeha zay ampafantatra koa zany hoe inona ny projet de société mipasteur Mayol amin'ny olona dia manomboka koa zany zay ampafantatra ny anay ary mbola anao ino misy ty conférence lehibe zay Rasirapon'Andriamanitra mety amin'ny karotonona koa no amoany hoe inona le tena projet de société pasteur Mayol azafady candidat Mayol moa zany fa tsy pasteur intsony candidat Mayol ny ACC nilaza hoe hoarosy ny fifidianana zao ndray ny gouvernement tanteny hoe amin'ny 7 novembre ny premier tour ao anatin'ny vaniny fotoana ny fahavaratsika amin'izany fotoana zany mety aminareo foana zany izy io zay ny lalàna efa mivoaka dia inona ny azo atao dia manaraka satria raha ohatra ka anohatra an'io ndray dia ohatra ndray tsy vonona ianao mety hoe matahotra avy ianao amin'ny fividianana